Sabotsy 14 volana Martsa taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Lioka, nalaina tao amin'ny toko 7 ny andininy 7 hatramin'ny 14. Nidina ilay poblikanina nohamarinina tany an-tranony fa tsy ilay Farisianina. Tamin'izany andro izany, i Jesoa nanao ity fanoharana ity tamin'ireo sasany natoky tena ho marina sy nanebaka ny namany. Nisy 2 lahy niakatra nivavaka tany an-tenimpolo. Farisianina ny iray ary poblikanina ny anankiray. Nitsangana ilay Farisianina ka nivavaka tao am-pony hoe, Andriamanitro, misaotra anao aho fa tsy mba tahaka ny olona hafa izay mpangalatra, tsy marina, mpijangajanga, na tahaka itsy poblikanina itsy akory aza. Mifady hanina indroa isan-kerinandro aho ary mandony ampahafolon'ny fananako rehetra. Fa ilay poblikanina kosa nijanona eny lavidavitra eny, sady tsy sahiny handrandra ny lanitra akory, fa nandona ny tratra nanao hoe, Andriamanitro, mamindrafo amiko fa mpanota aho. Lazaiko aminareo fa ity no Nidina no efa nohamarinina tany an-tranony, fa tsy ilay anankiray. Fa izay rehetra manandra-tena no ahetry, ary izay manetry tena no asandratra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, dia eran'ny ho anao, ry Kristy.